Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika tafaverina indray amin'ny fanarahana ny mofinaina isan'andro. Taoriana ny andro maromaro izay tsy nahafahantsika niaraka noho ny amin'ny dia samihafa, noho ny amin'ny fitaovana tsy lavorary dia isaorantsika ny tompo afaka mihaona soamantsara eto indray isika. Anio ary dia hojerentsika manokana ny lohahevitra manao hoe ny fitiavana manokatra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fitiavana manokatra ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 7, ny andininy 7:30 hatramin'ny 15 farany, izay vakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary ho Jaona taminy, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka norarahanay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa ho Jesoa aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka ahateny ratsy avetivety. Fa izay tsy manohatra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroanareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiny. Ary na iza no mahatafitonina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikoseham-bary ny vozony, ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo finoana. Ary raha ny tongotrao manafitohana anao, tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafitohana anao, esory aly izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fitiavana manokatra ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ity fampianarana ity Jesoa ry havako dia mampianatra antsika, na mpianatra ireo mpianatra, ny anjara toeran'ny fifandraisana dia hialoava ny fitiavana mandrakariva. Nanomboka tamin'ny fifandraisana amin'ireo ankizy madinika, naka zazakely Jesoa ka niampofo azy, nameteny ny amin'ny mahazava-dehibe ny fifandraisana amin'ny zaza, fa izay mandray azy ireny no mandray ny tompo. Rehefa nahodin'i Jaona ny resaka momba ny amin'ireo izay mamoaka demonia amin'ny anaran'ny tompo nefa tsy manaraka azy, dia i Jesoa no mamerina amin'ny laon'ny resaka fa tsy olana izany, fa ny zava-dehibe dia ny fifandraisana aloha. Ny zava-dehibe dia ny fifaneraserana, ka raha misy koa aza hoy izy manome rano na dia eran'ny kapoaka ihany aza ho anareo, satria madinika ianareo ary satria mino ahy ianareo, dia tsy ho very ny valim-pitiny. Eo amin'ny andininy 2:70 ka hatramin'ny 15 farany dia asongadin'i Jesoa ny mahazava-dehibe ny io fifandraisana miantoka ny fiainana mandrakizay, fifandraisana miantoka
ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Raha miresaka fanjakan'Andriamanitra isika dia fiainana tsara voatra, tsara lavitra efa noman'ny Kristy ho an'ny mino rehetra izany. Efa vonona ny fiainana mandrakizay, efa eo anoloantsika, efa nataon'ny Kristy eo anoloantsika ny fiainana mandrakizay. Indrindra ho antsika mino zany. Fa eto kosa Jesosy dia mampianatra fa ny lalan'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fitiavana no fanalahidy idirana ho amin'izany fiainana mandrakizay zany. Niza mino kanefa ratsy fifandraisana izy, to elingelen'ny tanany na ny tongony na ny masony tsy hifandray amin'ny hafa, dia sahirana izy amin'ny fidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zao no namezan'i Jesosy ny teniny ery amin'ny 15 farany manao hoe aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara. Sira izay ahaizanao mifandray tsara amin'ny mpiarabelona, amin'ny manodidina anao, mety ho zazakely tahaka ilay nampifony Jesosy, mety madiniky ny tompo amin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, mety olona ao atokantranonao na ao anatin'ny ankohonanao ihany. Saingy izao, aoka hisy sira ny tananao ka ho tanana mahay mifandray. Aoka hisy sira ny tongotrao ka ho tongotra mahay mifandray. Eny, aoka ho misy sira ny masonao ka ho maso mahay mifandray amin'ny mpiarabelona. Ireny singa rehetra izay nomen'Andriamanitra ireny dia tsy ho ataonao sakana velively amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina anao. Ho an'i Jesosy zany ry havana ny lesona dia mazava, ny fifandraisana aloha. Io no fitiavana. Ilay fitiavana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ka na ny lorany na ny zanany malalany aza. Tonga mamosira tetỳ amin'izao tontolo izao ny zanak'Andriamanitra, dia tsy nampaninina azy, ny nanolotra azy, nanome azy hamono izao tontolo izao. Tonga nampihavanina tamin'izao tontolo izao izay mpanota, izay lavitra azy, efa nandrafy azy mihitsy azy, dia nampihavanina tamin'ny alalan'ny zanany. Io fifandraisana io no tsy ambaratelony ny lalana mizotra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala ao amin'ny tompo, aokary alala tanana isika, fa tsy no tanantsika kahidy lava na titena, sanatria anakanantsika tsy hiditra amin'ny lalan'ny fanjakan'Andriamanitra efa nomanin'Andriamanitra antsika. Aoka azoto hiasa amin'ny tongontsika, andeha indrindra amin'ny fanampiana sy ny fifanampiana ny mpiarabelona, mba ahatonga antsika hizotra tsara, tsy handringa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka tsy hitongilana ny fijery, aoka tsy ho ratsy fijery ny masontsika, ka ahatonga antsika ho toka-maso ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Sokafy ny fahafahana rehetra eo am-pelatananao, ahafahanao mandray tsara, ahafahanao maneho fitiavana, ahafahanao manokatra ny tananao, ny tongotrao, ny masonao. Zay no voatanisa eto, mba tsy hanasiana vato fikoseham-bary, tsy hanafotoana ny hafa ny mahay ianao anao, fa aoka kosa ho tonga mpifandray tsara amin'ny manodidina ianao, ka ahatonga an'Andriamanitra koa hifandray tsara aminao. Evero ary ry havako, ny fifandraisanao amin'ny hafa
no miantoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Efa nataon'Andriamanitra izay nihavanana taminao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, anjaranao ndraiky kosa zao no manao izay havanana amin'ny olona rehetra, maneho fitiavana amin'ny mpiarabelona rehetra, indrindra amin'izao mamaraparana ny volana Oktobra izao izay nandiniantsika ny lohahevitra momba ny fiainam-pianakaviana, dia aterin'ity soratra masina ity: ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amintsika ao an-tokantrano, ao amin'ny ankonana, mba tsy ho singam-bolo andavony vosotra ka ahatonga anao ho tapaka fifandraisana amin'Andriamanitra, dia mifandraisa tsara amin'ny ankonanao, mifandraisa tsara amin'ny ao an-tokantrano, amin'ny vadinao, amin'ny mpiray-tam-po aminao, amin'ny zanakao, amin'ny ray aman-dreninao sy amin'izay rehetra ao an-tokantranonao. Eny, fa na dia amin'ny mpanampinao aza dia manana didy ianao hifandray tsara mba tsy hanafintoana na iza na iza. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro, dia rainay amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ianao. Nampianatra anay ianao ny amin'ny ahaizanay mifandray, anehoana fitiavana ireo manodidina anay, fa izany no fitiavanao. Misaotra Tompo ny amin'ny fahazavan-tsaina omenao amin'ny alalan'ny teninao, fa vonona izahay ampiasa tsara ny tongotray, ny tananay, ny masonay sy izay rehetra vavahad-tsaina rehetra, ahafahanay mifandray tsara amin'ny manodidina, anehoana ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Vavaka manokana izay amin'izao fiandohan'ny herinandro izao, Tompo, ho an'ireo rehetra mitalao aminao, ireo rehetra nandoalika nangata-bavaka teo anatrehanao, ireo rehetra mitaraina noho ny amin'ny antony maro samihafa, na ny antony ara-pahasalamana, na ny antony ara-bola, na antony ara-kasa, na antony ara-pianakaviana, eny, indrindra ny antony ara-pinoana sy ara-panahy, entinay eo anatrehanao. Tompo, ahondreo ireny lanitra ka midina miaino vavaka ry Andriamanitray. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.